Ho ampitombona ao aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavan'ny Tompo. Amen ny vavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra aho, isa maraina dia tsy mitsahatra ny miantso anao izahay, anehoanay ny fisaorana, ny fankalazana, ny fanomezana aja sy voninahitra anao. Noho ny soa rehetra omenao anay, ataonao amin'ny fiainanay tsirairay avy, tsy ho voatanisa Tompo, fa ny ombona anay dia izao fahavelomanay izao. Misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Noho ny fitiavan'Andriamanitra ny olona ry havana dia ampiasainy avokoa ireo mpanompony rehetra mba hibebahana ka hiverenan'ny olona amin'Andriamanitra. Jereo ange ity zava-nisy teo amin'ny fiafaran'ny fanjakana avaratra dia Israely ity hoy ny voasoratra ao amin'ny Mpanjaka faharoa 7:12, 7:11 sy 14, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Nefa ny mpaminany rehetra sy ny mpahita rehetra dia nasain'Andriamanitra nananatra ny zanak'Israely sy ny Joda hoe mialahy amin'ny lalanareo ratsy ary tandremo ny lalako sy ny didiko araka ny lalàna rehetra izay nandidiko ny razanareo sy izay nanirahako ny mpaminany mpanompoko ho anareo. Kanefa tsy niaina izy, fa nanamafy ny atony tahaka ny razany izay tsy nino an Jehovah Andriamaniny. Amen. Dia inona hoe anareo no niafaran'ny fanjakana avaratra fa dia ravan'ny Asirianina izany tamin'ny taona 120 talohan'i Jesoa Kristy. Ry havana, ankehitriny dia ireto indray no entin'Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika ka hitaoman'ny olona rehetra hibebaka hiverina aminy hiala amin'ny ratsy sy izay tsy sitrapon'Andriamanitra. Voalohany amin'izany dia ny tenin'ny voarakitra ato amin'ny Baiboly izay tokony ho vakiana sy saintsaintsika isan'andro. Io izany no voalohany. Mbola hitaomany Tompo antsika, hitaoman'Andriamanitra antsika hibebaka. Ny faharoa, ny fiangonana izay misokatra isam-potoana ary indrindra moa isaky ny alahady, satria any am-piangonana no andrenesantsika toriteny ary ny toriteny dia tokony hisy vokany, fandraisana fanapahan-kevitra eo amin'izay miaino azy. Dia ny fahatelo, mbola anehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika ihany koa ary hitaomany antsika hibebaka dia ny fandraisana anatra amin'ireny tantara sy zava-nisy efa niainana taloha ireny. Ary indrindra ary izao isika dia mahita ny tantaran'ny zanak'Israely, mahita ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra. Ny tantara koa sy ny zava-misy dia nataon'Andriamanitra eny ho anatra, hitaomana antsika mba hiverina aminy koa amin'izao fotoana izao izany. Dia misaotra ny Tompo isika mbola manana fotoana andinihan-tena sy hisaintsainana ary handraisana fanapahan-kevitra. Koa dia mbola mitaona antsika ihany koa izany ny Tompo mba hiala amin'ny ratsy fanao, hifona sy hibebaka ary hiverina amin'ny Tompo. Dia iny izao ankehitriny izao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Vavaka isika dia misaotra anao mandrakariva ary izay Tompo fa tsy miova tokoa ny fitiavanao ary indrindra tena Andriamanitra fitiavana ianao. Mampiasa an'ireo mpanomponao rehetra ary mbola mampiasa ny zava-misy ary faran'izao dia Jesoa Kristy mihitsy koa mbola ampiasainao koa Tompo ary nampiasainao ary mbola miasa ao amin'ny fiangonana hatramin'ny ankehitriny miaraka amin'ny fanahy masina. Tompo, rehetra reniny dia ahatonga anay andiny tena ka handraisanay fanapahan-kevitra hiverenanay aminao. Irina isangantahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa. Amen.